Mbola ato anatin'ny fandarana Victoire Sacré ihany isika mpanaraka rehetra ny RDP Live amin'izao fikambanana Masera eto Belobaka Mahajanga indray no hitondranay anareo. Zay efa nisy taona maromaro vitsivitsy ihany ngamba zay raha nahatongavan'izareo teto Madagasikara ka ampafantatra ny mombamomba azy zareo ato anatin'ny fandarana koa gao ary arahana hatramin'ny farany. Akatsy tebotebo ny fonareo, mino an'Andriamanitra ianareo ka mino aiko Joany 7:12. Faly miarahaba ny RDP Live sy ny mpanaraka ny fandaharana rehetra na ny eto Madagasikara na ny any ivelany. Dia mahafaly ahy zany ny manambara tsotsotra ny mahakasika ny fikambanana misy anay. Anara fikambanana moa disciple de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, izay naoriny mopera Antonio Miliaccio, izy io dia mopera diocésiana avy any Italia. Ny nanorenana fikambanana dia tamin'ny taona 2017 tao Qualiano any Napoli, any Italia zany io. Anisan'ny olo-masina izay nalaza tamin'izay fotoana izay i Masin'Avy Terezin'i Jesosy zazakely. Ka izay no anisan'ny fidianany an'ity anarana hoe disciple de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, sady anisan'ny tena nahafinaritra azy ny fiainam-panahiny Masin'Avy Terezin'i Jesosy zazakely. Ny fiainam-panahiny spiritualité ny fikambanana zany dia araka ilay lalakely nosoritany Masin'Avy Terezin'i Jesosy zazakely dia ilay fanetretena sy ny fiankinana amin'ny famondrampon'Andriamanitra. Zay zany ny spiritualité amin'ny fikambanana. Dia anisan'ny charisme ny fikambanana zany na ny fanomezam-pahasoavana dia ilay voasoratra ao amin'ny Masindahy Mateo 5:20 hoe izay ataonareo amin'ireny madinika ireny dia izao no anaovanareo azy. Dia io zany no iazahan'ny fikambanana iainana, zany hoe mifototra amin'ny fijerena ny madinika sy ny fiahiana azy ireo. Dia tanterahina ao anatin'ny fiavam-bavaka, fiavananana ary amin'ny alalan'ny asa zany izay karisman'ny fikambanana na ny fanomezam-pahasoavana izay. Ny asa sahan'ny fikambanana zany dia mikarakara ireo zaza madinika sy kamboty sahirana, dia mikarakara ireo be antitra koa. Io moa zany ny any Italia no tena misy an'izay dia fanabeazana sy fampianarana an-tsekoly, dia manampy amin'ny paroasy amin'ny fampianarana katesizma, ny fikambanana masina sy ny fanaovana liturgia sy izay rehetra azo ifanomezan-tanana ao anatin'ny paroasy ao anatin'ny fiangonana. Ny toerana misy ny fikambananay zany ny foibe moa dia ao Qualiano any Italia, dia any Filipina, dia Indonesia ary eto Madagasikara. Dia ny tany am-piandohana zany dia nitatra ny fikambanana zany dia tonga taty Madagasikara tamin'ny taona 2000. Dia tao Anosibe Belleville zany no niorenany teto Madagasikara voalohany. Tamin'izay dia nisy masera na 3 no tonga tao namaklay, dia nitatra ny fikambanana rehefa avy eo nitatra amin'ny diocèse maro izay. Ny isan'ny masera malagasy zany eto Madagasikara amin'izao dia 5:30. Dia misy koa masera malagasy any Italia sy any firenena-kafa. Dia zahay eto Belobaka zany dia misy masera 3 mirahavavy zahay no miasa eto amin'ny communauté any Belobaka. Dia ny any amin'ny maison de formation moa misy masera anankiroa reo no miaraka amin'ny tanora Madagasikara. Dia neto Madagasikara zany efa misy diocésienne no misy anay dia diocèse-n'Ambanja Deboa. Ao Antananarivo misy ny maison novicia, maison de formation novicia, ary any Tsoromandidy dia misy ihany koa any Farafangana, ary eto Mahajanga misy maison de formation ny postulante, ary misy ny tranon'ny communauté izay mikarakara ny sekoly Saint Joseph eto Belobaka. Dia izay zany ny mahakasika ny fikambananay. Ny asa sahan'ny fikambananay eto Madagasikara mikarakara ireo zaza kamboty sy sahirana, ireo be antitra, ary mikarakara ireo voafonja ary fanabeazana an-tsekoly. Manampy ny amin'ny paroasy amin'ny katesisy, fikambanana masina, liturgia ary mizara communion marary. Sy izay azo ifanomezan-tanana ilain'ny
fiangonana. Ny toerana misy anay voalohany zany de ao amin'ny diocèse-na-Mbanja de misy be Belleville Ambonara. Misy communauté telo ao amin'ny diocèse-na-Mbanja de misy Belleville, Marmandi ary Akarambe. Mbola ato anatin'ny fandarana ny consacré ihany isika toy ireo talisany masera koa araoaran'ny sehatr'asa izay andreketany eto amin'ny diocèse misy anazy, indrindra fa sehatra fampianarana sy fitezanan'ireo ankizy ho andao ary arahana ny tantarany sy mombamomba anazy eto amin'ny diocèse misy anazy eto Mahajanga no tena anaovanay ny fanadihadiana momba n'izy ireo koa ohatra amin'ny farany dawa. Satria efa nanao zavatra lehibe tamiko ilay mahefa ary masina ny anarany. Lioka toko voalohany 9:7. Kafaliana trany no hitondrana ny teny fiarabana ho antsika rehetra izay manaraka ny RDB Live. Ny sekoly Masindaja Josefa eto Belobaka dia sekoly katolika mitovy amin'ny sekoly katolika rehetra manerana Madagasikara, manerana izao tontolo izao, manerana ny diocèse. Satria izahay eto amin'ny sekoly Masindaja Josefa eto Belobaka dia miombona amin'ny DINEC raha misy zavatra atao na misy hetsika iresan'ny sekoly katolika. Mitovy amin'izay ihany koa zany eto diocèse ny Mahajanga. Niorina tamin'ny taona 14. Mon père ny diocésienne tamin'ny diocèse Mahajanga no voatendrin'ny évêque anorina azy. Efa tale maromaro zay no nifandimby teto teo zany Père Alexandre zay nanorina sekoly dia misy ihany koa ny mon père nandimby toerana azy no ny famoratoerana zay nataon'ny évêque. Ny natongavany fikambanana teto Belobaka izay mitantana sekoly moa dia nanomboka tamin'ny 2008 araka naresaka ny fanaovan'ny évêque sy ny lehibe mpikambananay ny mera jeneraly izay tonga namangy taty tamin'izany fotoana andron'izany tamin'ny 2018 dia natolotry ny diocèse anay ny tantana nyity sekoly ity. Nanomboka teto zany zay tamin'ny 2018 mandraka androany. Misy roavavy izy ireo no nanomboka teto tamin'izay. Ny momba sekoly moa araka nefa voalaza teo aloha mitovy amin'ny sekoly katolika rehetra manaraka izay rehetra taon'ny sekoly katolika manerana Madagasikara. Ao zany ny fanabeazana ireo zaza mpianatra. Fanabeazana ara-panahy, ara-tsaina, ara-batana. Eo amin'ny lafiny ara-panahy zany ataonay lahara-pahamehana voalohany satria ny famolavolànan'ireo zaza ireo ho kristianina, miaina amin'ny maha kristianina feno. Raha ohatra zany ry zaza ao amin'ny finoana katolika dia miezaka zany zay mampita ny finoana mba handraisan'ireo ny sakramenta, manomboka amin'ny sakramenta amin'ny batemy, sakramenta ny Eucharistie ary ho an'ireo zaza efa mahafeno taona, 17 taona miakatra dia volavolaina ihany koa mba handray ny sakramenta ny fakairezana. Toy izany ihany koa eo amin'ny lafiny ara-tsaina sy ny fahaizana fotsiny no ampitainay ao anatin'izay fa mampianatra n'ireo zaza mpianatra izay karakaraina ireo mba olom-banona, mba hoendry ampiseho izay fahalalam-pomba sy fahendrena izany amin'ny toerana rehetra izay alehany, na eo anivon'ny fianakaviana zany, eo anivon'ny fiarahamonina misy an'ireo, na eny an-dalambe, naiza toerana misy an'ireo dia beazinay izy ireo, ampitainay amin'ireo ny fahalalana ara-tsaina tokony ho ananan'izy ireo, olom-banona sy olon-kendry no tanjonay amin'izany. Dia eo ihany koa ny fanabeazana ara-batana, mampianatra an'ireo amin'ny lafiny fahadiovana, mampianatra an'ireo hoe inona ny zavatra atao mba ahazahoana fahasalamana, ara-panatanjahantena, sakafo ara-pahasalamana arakarak'izay mba fahevan'ny vidin'ireo. Anisany hoe zavatra mbola imasoanay koa eto amin'ny sekoly, indrindra ireo efa mandalo amin'ny adolescent
Amin'izao fotoan'izao maro be mihitsy ny zavatra hain'ny ankizy mialoha, ankizy 10 taona, ankizy 12 taona, efa mahafantatra zavatra tokony tsy ho fantany ary misy ny manandran-kandrana. Dia eo koa zany lafiny hoe tena imasoa anay eto amin'ity sekoly ity mba hirona amin'ny zavatra tsy mahasoa ireo, ohatra mba tsy handeha andany andro amin'ny resaka jeu ny ankizy lahy, satria izany no andanin'ny ankizy fotoana amin'izao fotoan'izao ity, resaka jeu, resaka FB. Dia misy ara amin'ny manodidina anay ity moa somary manahirana kely ihany satria mbola vao tanora vao eritreriny 15 taona 16 taona dia efa misy mianatra mandray zava-mahadomelina. Io zany anisany hoe imasoa anay miaraka amin'ireo mpampianatra namana, ireo mpanabe rehetra ato amin'ny sekoly tantananay mba hisakanana an'io, mba tsy hirona amin'ireo le zaza beazonay sy karakarainay. Ohatr'izay koa ny ankizy vavy mba hahatonga azy ireo tafita amin'ny fianarana zany fa tsy hirona loha be loatra amin'ny resaka fitiavana satria efa hita zany amin'ny toerana misy anay ity 14 taona 15 taona le tanora kely na mbola azo antsoina aza hoe ankizy dia efa miroso amin'izay zavatra izay mpanabe rehetra moa zany dia fametanana amin'io voalaza teroa aloha hoe misy zay ny religieux vavy izay aka amin'ny masera disciple de Sainte-Thérèse, misy telo vavy zay ireo mpampianatra mpiara-miasa, misy 17 koa zany ny laïque manampy anay kely mirahavavy, zany hoe misy 19 mirahavavy zany zay no miara-misahana n'ity école ity. Miaraka amin'izay miaraka miasa aminay koa no mipetra anay mirahalahy montera curé miaraka amin'ny montera vicaire père Léon. Dia araka ny hoe matsy hoe mampariketsa amin'ny fiangonana n'ity sekoly ity dia izay tsy afaka misaraka amin'ny fiangonana fa miaraka eo foana izahay na amin'ny lafiny inona na amin'ny lafiny iny dia ampidiranay sy ampitinanay hoe ireo asa telo sahanay ireo dia misy zany ny lamesa tsy maintsy iarahanay amin'ny fiangonana isaka ny zoma voalohany, zany hoe izahanay zany izy ireo mba tsy ho tapaka, mba hahatonga an'ireo zaza ireo miombanina kristianina mba ho tafita amin'ny fianarana izay sahany. Raha resaka eo amin'ny isan'ny mpianatra zany nandraisanay azy tamin'ny taona 2014 hatramin'ny nahatongavanay teto dia 700 dia efa nisy lycée moa zany tao alohan'ny nahatongavanay fa nofoanana noho ny antony maro samihafa fa hatramin'ny nanomboka amin'ny préscolaire ka hatramin'ny classe de 3e ihany. Dia ny taona 2014 rehefa voatendry ny lehibe mpikambanana hiasa eto Belbaka ny talian-tsekoly dia nanokatra ny classe de seconde, zany hoe kafana tamin'io zany lycée 20 mianadahy izy ireo tamin'izay fotoana izay tamin'ny 2014 dia nitohy ny classe de première sy ny classe terminale. Zany hoe amin'izao fotoan'izao zany dia misy ny ambaratonga 4 ny mpianatra eto, dia ny ambaratonga préscolaire, dia ny ambaratonga voalohany ny primaire, ny faharoa collège ary ny fahatelo dia ny lycée, zany hoe misy hatramin'ny petite section ka hatramin'ny classe de terminale. Raha ohatra jerena manokana ny eo amin'ny lafiny voka-panadinana hatramin'ny sy ny terminale teto hatramin'ny rano masera azy zany dia hoe zay hoe midoka tena fa hitanay miamivoatra satria manana expérience zany ny mpanabe, tombokoa ny expérience izay hoentinay ampitana ny fomba fampianarana, ny kalitao fampianarana ka dia hitanay zany fa mihatsara ny voka-panadinana na teo amin'ny lafiny CPE zany, na teo amin'ny BBC, na teo amin'ny baccalauréat. Ohatra fotsiny zao tamin'ny taona laziny dia 100 isan-jato no teo amin'ny CPE, dia ohatr'izay koa teo amin'ny BBC 100 isan-jato, dia ny amin'ny terminale moa na somary vitsivitsy aza izy ireo dia araka amin'ny fangatahan'ny ray aman-dreny satria tompon'antoka voalohany miara-miasa aminay dia ny ray aman-dreny dia misy ny série A
dia misy ny série D. Dia ny série D zany misy 7 mianadahy izy ireo a, dia saorana moa Andriamanitra fa afaka daholo, ary ny dimy tamin'ny misy 7 mianadahy ireo a dia nahazo masina daholo, fa teo amin'ny A zany misy kely tavela. Fa amin'ity taom-pianarana ity zany araka mba hoe vinavinanay sy ny ezaka ataonay mpanabe mba hirariana hoe mba sambo zato isan-jato na CPE na BBC na ireo kilasy famaranana ao amin'ny sampana D sy ny sampana A, fa mba tsisy mitavela indray ohatrany tamin'ny herintaona nisy kely tavelany ao amin'ny série A2. Eto amin'ny famaranana dia mahafaly anay ny manolotra fisaorana be dia be ho anareo mpanaraka ny fandaharana rehetra. Saorana tsy fakatelemana no atolotra ianareo satria raha ataonay izao interview izao nefa tsisy mpijery, tsisy mpanaraka dia manjary ohatrany hoe miasa mena fotsiny izay fa ho anareo rehetra manaraka dia toloranay fisaorana mitafitafy ianareo. Dia mbola manentana ianareo ihany koa izay tia mpianatra ato amin'ny sekoly Tatana Andrimasera disciple de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Tsy manome anareo fanantenana pôkaty izay fa tena manome fanantenana anareo hoe ampidiro ato ny zanakareo fa izay tena manao mihetso ho zavatra ary tena manao izay fara herinay miaraka amin'ny herin'Andriamanitra sy miaraka amin'ny Jesosy Kristy, satria izahay dia miaraka amin'ny fiangonana Mandrakariva dia mentana anareo izay mbola tsy mampianatra zanakato mpianatra ato fa tsy diso fanantenana. Dia izay zany ny mahakasika ny fikambananay dia ho anareo tanora izay te hiditra anatin'ny fikambanana, maniry hiditra anatin'ny fikambanana sy tia halala bebe koa ny fikambanana dia afaka manantona ny communauté tsirairay avy dia mankasitraka amin'ny fiainoana sy ny fanarahana izay fampahafantarana tsotsotra ny fikambanana izay. Mankasitraka daholo.